Tesalonianina voalohany, toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity, mamangy anareo isan'ny fiangonana aty an-Tesalonika, izay tafaray amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ao. Mamangy anareo koa i Silasy sy Timoty. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Velom-pisaorana mandrakarivan'Andriamanitra izahay ny aminareo rehetra, rehefa mahatsiaro amin'ny vavaka ataonay. Tsaroanay tsy tapaka eo anatrehan'ilay Andriamanitsika, sady iraintsika ny asa ateraky ny finoanareo, ny fikelezanaina asesiky ny fitiavanareo, ary ny faharetana vokatry ny fanantenanareo an' Jesosy Kristy Tompontsika. Fantatray ry havana fa efa notiavan'Andriamanitra ry anareo, ary efa nofidiany mba ho azy. Eny, ny vaovao mahafaly torianay dia tonga nay taty aminareo, tsy tamin'ny teny fotsiny ihany fa tamin'ny hery hamanasa ny fanahy masina mba amin'ny fankatoavanay tanteraka ny vaovao mahafaly. Fantatrareo koa ny fiampiainanay fony izahay taty aminareo ho fanasoavana anareo, sady nanahaka anay sy ny tompo ianareo, fa na dia be aza ny fahoriana nanjoanareo, dia nandray ny tenin'Andriamanitra tamin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina ianareo. Koa dia tonga ohatra ho an'ny mpino rehetra eran'ny Masedonia sy Akaia ianareo. Nanako avy teo aminareo ny tenin'ny Tompo, ka tsy hoe nanerana ny Masedonia sy Akaia ihany, fa ny ela-traizatraiza koa nilaza ny finoanareo an'Andriamanitra, hany ka tsy mila ny ilazaina intsony ny olona. Fa izy rehetra dia milaza ny mombanay ka mitantara ny idiranay taty aminareo sy ny ialanareo tamin'ny sampinareo ka nitodianareo tamin'Andriamanitra, mba hanompoanareo ilay Andriamanitra velona sady marina. Andrasanareo koa ny ahatongavan'ny zanany avy any an-danitra, dia Jesosy izay efa natsangany ho velona avy tany amin'ny maty, sady mpanafaka antsika amin'ilay fahatezeran'Andriamanitra ho avy.